Natomboka tamin'ny fomba ofisialy io maraina io tetsy Andohatapenaka ilay fandaharana asa avotra fandaharana avy amin'ny gouvernemanta malagasy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantsika izy io ho fitsinjovana ireo mponina sahirana nitarika izany tany an-toerana ny ministry ny ady tany Olivier Andriambolimihaja. Ireo ankonana voalatra ho marefo indrindra araka ny fanambarana nataony voamarina ary no ankatoavin'ny fiarahamonina misy azy no isitraka ity asa avotra ity. Asa takalo vola ka 10,000 ariary isan'andro isaky ny ankohonana mandritra ny 20 andro. Sahanasa toy ny fanatsarana ny tontolo iainana, ny fotodrafitrasa madinika, ny zaridaina, ny lalakely, eo ihany koa ny fambolekazo. Fatatritsika tsara fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy dia nisy ny fiantraikany mafy dia mafy nateo amin'ny toebolany tsirairay na ny toe-karena amin'ny ankapobeny na ara-tsosialy sy ny sisa iny fandalovan'ny aretina coronavirus ary mbola ao anatin'ny tanterantsika amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny ady amin'ilay izy ary izay no nahatonga ny fitondram-panjakana zany nanao an'izao tetikasa hoe ady amin'ny voiny sy ny fanarenana manariny tsika amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo mpisitraka mandray anjara eto Irakotondravao izay very asa tamin'ny fandalovan'ny Covid-19. Asako teo aloha zany technicien de surface tao amin'ny escape fa zany hoe efa tsy miasa ohatr'izany zao dia nanapa-kevitra hoe hanao an'ity asa ty ka ataoko an'izy moa zany sady mba manampinampy an'ilay olona sahirana zany dia amin'ilay asa avotra. Misy 50 amin'izao ireo mpisitraka tamin'izao fanombohana izao nanajary hanome endrika vaovao ny manamorona ity lalana ity. Ity zany ity lalana ity dia iny ambany iny atao piste cyclable zany hoe azo andehanan'ny bisikileta. Misy koa hoalamina tsara izy akaranda amin'ny bordure iny indrindra ampianatra ny olona amin'ny resaka civisme. Roa tapitrisa $, ny tetipolo hanatanterahana ny asa avotra izay vatsy amin'ny Banky Mondial ka 10,000 ny mpisitraka amin'ny faritra 3 dia Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, Toamasina renivohitra sy ny manodidina ary ny ao Fianaratsoa.